Amin'izao ankatoky ny asaramanitra izao kosa dia misy ny solombody akoho izay nomeny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ho an'ireo mpisotro ronono nanomboka tamin'ny volana janoary notanterahina tetsy sy Anosy. Nahatsiaro manokana ireo mpiasa ny sotro ronono ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny ministra sy ny ekipany ka nanolotra solombody akoho amin'izao asaramanitra izao androany teny amin'ny centre franco malagasy Anosy. Voakasika tamin'ity fitsinjovana manokana ity ireo nandeha ny sotro ronono hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny ity volana desambra ity. Ankoatr'ireo dia nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpiasa misy 7,700 mandray anjara feona amin'ny fampijoana ity ministera ity. Nitondra ny teny firarotson'ny ministra Narsona Rafidimanana teto ny talen'ny kabinetra ny ministra. Araka ny tenen'ny ministra tamin'ny alohan'ny Noely dia nizara ny araka tamintsika ny mofokena tapihavanana ho an'ny Noely. Nanome toky izy hoe amin'ny alohan'ny faran'ny taona alohan'ny asaramanitra dia isy fizarana koa ho atao antsika momban'ny ministera zany mofokena tapihavanana. Araka ny teny madame DRH tao dia teny lehilahy moa teny ministera. Lehilahy tokotra moa izy ministra sady teny lehilahy tokotra le izy asany tokony tenenina raha vehivavy ministra fa antsika moa lehilahy ministra antsika dia nanome toky izy dia zay no ataontsika androany fanaovana ny toky izay nomeny antsika ka mirary dia mirary antsika rehetra izy fety sambatra plutôt ho any androany miaraka amin'ny fianakaviana rehetra. Andriamanitra nome antsika rehetra ny firarantsoa sy ny fitahiana sy faly tsara daholo amin'ity farantaona ity dia fanena indray amin'ny ataona. Amin'ny mahafety azy moa dia tsy misaraka amin'ny akomam-borona sy ny vary ary ny menaka ny isa-tokantrano ka izay indrindra no safidianana ny fanomezana hitotika amin'ireo.